Finaritra daholo tsika rehetra mpanaraka ny fandarana fanorenam-pinoana eto amin'ny MC TV. Manasa tsika anaraka an'izao video zao izay inona fa tena ampatanjaka ny finoanao ary atonganao iorina tsara amin'izany fiarahana amin'Andriamanitra izany. Dia tsika hivavaka dia ametraka an'izao fotoana izao am-pelantanan'ny Tompo ary. Jesosy io ho any amin'iza moa izay ianao manana teny ny fiainana mandrakizay ary izany teninao izany aoka nakery aminay aoka ampahery anay aoka ampitraka anay ary aoka nazava ny lalanay amin'izao fiarahana aminao izao satria tsisy te ho diso lalana izahay ary eo natreha ny zavatra rehetra trehanay Tompo dia aoka ny teninao no vahaolana ho amin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana malala ao amin'ny Tompo amin'ny fanorenam-pinoana azy dia tiana ny mamerimberina mandrakariva fa ny finoana ny fiainam-pinoantsika dia mila tezaina, mila kolokoloana raha te aharitra hatramin'ny farany isika. Be dia be ny mihitsana an-dalana, be dia be ny mihamangatsika, be dia be ny efa tsy ao amin'Andriamanitra intsony kanefa dia nanao lokaloka teny am-piandohana. Androany ianao raha mety ho anisany izany olona izany ka sendra mandray an'izao video izao na efa ao anatin'ny fiainam-pinoana ka te hanamafy an'izany dia tonga soa ianao fa Jesosy ny mandroso ao anatinao amin'ity fandarana ity. Andehantsika ndray tenin'Andriamanitra 𝗙𝗀 2:2 dia raha isika ny andiny 7:20 dia ovakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe finoana no nanafena ny ray aman-dreniny Mosesy azy 3 volana. Raha voateraka izy satria hitany fa zaza tsara izy ary tsy natahora ny didiny mpanjaka. Finoana no nandavan'ny Mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavin'ny Farao rehefa lehibe izy. Nifidy mantsy izy hiara hitondra fahoriana amin'ny olon'Andriamanitra toy izay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana. Nanao ny fanaratsiana ny Kristy izy ho arena be lavitra noho ny 𝗙𝗀𝗁𝗂 any Egypta satria nijery ny famalian-tsoa izy. Ry havana azonao averimberiny ity video ity ary afaka mijery baiboly ianao manamafy ny zavatra ambara eto. Fa ny zavatra nitranga teto dia miresaka finoana anankiray izay tena manova tantaram-piainana. Rehefa nietsika tamin'ny finoana ny ray aman-dreniny Mosesy, alaivo sara an-tsaina hoe 3 volana izy nafenina izy satria nivoaka ny didy hoe ho finoana avokoa ny zazalahy ao amin'ny tany Egypta. Fa fantatry ny ray aman-dreniny hoe zaza tsara ity. Raha tsy nafenina ny ray aman-dreniny izany Mosesy dia tratra n'ilay didy ary dia maty. Fitentsika azy hoe maty tsy lera. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, misy fotoantsika dia mila manaiky an'izany koa. Manaiky ny afenin'Andriamanitra aloha, manaiky ny ampirimn'Andriamanitra aloha, manaiky ny asitrika Andriamanitra aloha satria Andriamanitra dia mahita fahatsarana ao anatintsika, mahita n'le saison fa mbola tsy tonga ny fotoana, manaiky an'izay fandaminan'Andriamanitra izay. Fa tamin'ny fotoana kosa nialehibe Mosesy ny zavatra tena tsara ao anatin'ity dia hoy izy hoe no laviny amin'izay hoy izy ny toerana ny identité hoe za dia zanaka vavin'ny Farao. Zany zanaka vavin'ny Farao zany tena hoe miaina amina fiainana tsy tapesipeseny zany, fiainana lapa, tsisy mahory azo antoka no avy. Ry havana no laviny anefa izany. Hitanao fa rehefa mialehibe dia mahita hoe misy zavatra tsara lavitra tokony andraisako no aviko, andraisan-tanako no avy. Ianao raiso an-tanana no avinao. Mety misy zavatra mirindra be dia be manodidina anao kanefa rehefa hitanao fa analavitra anao amin'Andriamanitra, rehefa hitanao fa tsy mety amin'ny fanahinao dia raiso ny fanapahan-kevitra. Ry havana, ny zavatra nitranga teto dia izao no laviny izany. Ny zavatra hitany anefa dia izao misy fifaliana hoy izy io toerana io fa saingy izao vetivety fotsiny amin'ny fahotana. Hitanao ny fiainantsika ty amboniny tany inge ry havana azontsika hifaliany, azontsika atao daholo inge ny zavatra rehetra, azonao hohanina ane izay tianao hohaniny, azonao fidina inge izay tianao fidiny, afaka manao voyage ianao, tsisy maharatsy an'izany fa ny aza dino fifaliana vetivety ny eto an-tany.
fa banjiny le mandrakizay zany mandrakizay zany à l'infini tsy manapetra zany tsy arivo taona zany tsy 3 arivo taona zany tsy manapetra zany no manin'Andriamanitra ao atsika ry havana no laviny Mosesy zany satria hitany loatra le lova tsara lavitra efa miandry azy ry havana anafatra anao androany amin'ny anaran'i Jesosy raha tsy misy zavatra lavinao ety ambonin'ny tany zay mampiraikitra ny fonao tsy ho azonao ilova tsara lavitra io mila manapa-kevitra isika mety olona io mety misy olona tena tianao fa tsy maintsy lavinao raha io no mampanalavitra anao amin'Andriamanitra mety ho fitadiavana io mety karazan-javatra maro io fa mila laviny zany ry havana malala ao amin'ny tompo zany ange ny finoantsika ny finoana ety am-pamaranana dia hoy ny voasoratra ny finoana dia fanehoana ny zavatra tsy hita mitsitatsika ny fiainana mandrakizay androany fa mino sika fa misy omanin'Andriamanitra ao atsika aoreno amin'izany ny finoanao Jesosy tsy mandainga Jesosy tsy mamitaka Jesosy rehefa miteny fa za ho avy mba hanana ny fiainana sady be deaibe le be deaibe tsy le eto an-tany ihany fa le fiainana mandrakizay mino fa voarainao zany afatra zany arahana marina ny lalanao ianao anatsoka ny fonao sy ny masonao amin'izay rehetra mety mahavariana sy mamotsitra n'izany fiainana mandrakizay zany pasteur Andranto Mahenina no niaraka tamintsika tao anatin'ny fizarana ao anatin'izao fanorenam-ponoana izao izay dia avy amin'ny fiangonana fanasy fiainana voninahitra dia ho an'Andriamanitra ireriany finaritra